Vatsimpana etny pasteur Ratovelo Roger. Ivavaka tsika tompoko. Dia raha Lazara voninahitra no atolotra ianao ry Andriamanitra raina izy any an-danitra. Ary misaotra anao izay raha nomenao izao maraina izao izay fotoana sarobidy ho anay tokoa satria fotoana mba hahafahanay mianoka indray ny teninao. Andrenesanay ny feonao. Misaotra anao izay satria amin'ny alalan'izany teninao zany no anamafisanao ny fatra-pitiavanao anay. Ary amin'izany ihany koa no anavaozanao anay ka ahaizanay mandeha araka ny sitraponao sy araka ny fahamasinanao. Indrindra ahaizanay mijoro vavolombelona ihany koa eo amin'ny fiarahamonina misy anay amin'izay ilazanao fa olom-baovao eo aminao izay. Dia mampianara anay ankehitriny amin'ny alalan'izany teninao izany ary tehirizy izay rehetra fafinao mba hitoetra ato anatinay ka ho tena amovoa mendriky ny famindraponao sy ny voninahitrao. Ary dia mamelany helokay mamindrafo aminay amin'izay rehetra vitanay. Ary dia amin'ny anaranao Jesosy velavy any Nazareta no anaovanay an'izany vavaka izany. Amen. Dia faly manona ny fahasoavana ho amintsika rehetra izay mampandroso ny Tompo amin'ny alalan'izao vatsy izao. Ary dia tonoina manokana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika ho aminao sy ny ankonanao ny fiadanany. Amen. Ny bokin'ny Tesaloniana voalohany 2:4-5 sy 7 no andeha angalantsika vatsy izao maraina zao. Tesaloniana voalohany 2:4-5 sy 7. Rehefa hita dia andeha ho vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompony teny. Fa ny tenan'ny Tompo no idina avy any an-danitra amin'ny fiantsona sy ny feony arakanjely ary ny trompetan'Andriamanitra. Ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha ary efa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no anakarina hiaraka aminy hoeny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Amen. Misy irany mopera Duval izay ry havana milaza hoe iverina ny Tompo. Efa nampananteny izany izy tandremso raiky tory ianao anio alina. Amin'ny foko manontolo no iantsoko anao hoe Andriamanitra sa ho anio alina no tonga ianao. Ary dia nofarana n'izany iran'izany hoe andraso amin'ny ponao tokoa izy. Ary dia maro amintsika no efa ambany rehan'izany fampitandremana izany. Miambena. Ary izay ange no efa nolazan'ny filazantsara Matteo hoe miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Nivadika nefa ny andro, nandalo ny alina, tonga ny arivo-taona ary dia tonga ny 12 volana Oktobra 2024. Mbola miandry hatran'ny Kristiana. Dia faly ery ny tsy mpino maneso hoe aiza ny teny fikasana ny amin'ny fiaviany, fa toa tsy misy na inona na inakory mitranga hatramin'ny nanambaranareo taminay izany fiverenan'i Jesosy Kristy izany sy ny fampitahorana ny amin'ny fitsarana ho avy. Aza manofitsony ianareo ary hatsara ny fampitahoranareo anay. Fa hoy ny Baiboly mamaly azy, ny Tompo tsy mahela ny teny fikasany. Ary azavainy eo ny antony mahatonga an'izany fanemorana izany dia tsy inona fa ny faharimpony satria tsy misy tiny ho very isika rehetra. Tsy toe-javatra fotsiny anefa no andrasantsika fa i Jesosy Kristy mihitsy ary ny tanjontsika izay mpanaradia azy dia ny ho afa-pahotana ka andova ny fiainana mandrakizay ary mba ho anisany ireo izay hitsena azy eny amin'ny rahona isika. Moa ve tsy toy ireo virjiny 5 endre no tena mba tanjontsika. Mba tanteraka izany tanjona izany anefa dia tena mila miorona mafy isika ary fiorenana izay misy fepetra
fiorenana tsy maintsy arahina eny an-dalana eny, fa tsy hoe izay tsika tao no ataotsika. Maro tamintsika kristiana tokoa mantsy no to niala tamin'izay fepetra izay, eny dia tamin'ny andro maly fotsiny aza dia niala tamin'ny fepetra nomeny tenin'Andriamanitra, niala tamin'ny fepetra ka tsy nety nakatoy ny sitrapon'Andriamanitra ary mihevitra fa raha nahatratra izao maraina izao dia olona afaka izay, olona vaovao izay. Misy raha ny mpanakanto iray izay milaza hoe tsarovy fa lalatsarotra sady tery no lalovanao raha tsy te ho very ianao. Indrisany efa fa maro ny olona no nifidy ny lalana malalaka sy mideza raha tsy mijery afa-tsy isika isaky ny faran'ny herinandro isika. Mazana tokoa mantsy rehefa amin'ireny fotoana ireny dia miala amin'ireo fepetra nolazaina tery aloha tery ny kristiana ka toa sarotra ho azy niverina monjy izotra indray amin'ilay lalatery ary tena andeha tanteraka amin'ilay lalatery. Ary zay indrina no tiany Tompo hampatsahivana antsika amin'izao maharaim-baovao izao ry mpihaino malala isany. Aza adino mihitsy ary fa mila mamoy ny filany nofo isika, mila mamoy ny zavatra tena mamy indrindra eto an-tany izay nisolo ny toeran'Andriamanitra ao am-pontsika, ka manahaka nanao tsy haharitra hatramin'ny farany, nefa izay maharitra hatramin'ny farany sy izay maharesy no andova ny lanitra. Vanim-potoana ny fahasarotana izao, ary dia maro ny kristiana no mitady amikirana etsy sy eroa, eny na dia tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary. Tsy haresy ary tsy haharitra nefa isika raha tsy manana fanorenana tsara sady mafy dia Jesosy Kristy. Ary vao mivaona amin'izay Jesosy isika ka mitady zavatra hanorenana ny fiainantsika dia ho reraka an-dalana na ho ela na ho aingana ary dia ho very iny hafarany. Vao noho ny voalazany ao Matio 7:24, oharina amin'ilay lahy manan-tsaina izay manorina ny trano eo ambony vatolampy izy dia izay makatoy ny teniny. Ny vatolampy dia Jesosy, ary io tsy finoana fotsiny fa fiainana isan'andro. Fiainana isan'andro ka izay manao kitoto dia manomana ny hoaviny ho any amin'ny fahaverezana, manomana ny hoaviny ho any amin'ny fiainatsika. Noho izany aza mangatakandro miverena faingana amin'ilay fitiavana voalohany ary ataovy tsara ny fanorenana ny fiainam-panahintsika. Ataovy azo antoka tsara fa efa Jesosy no fanorenanao fa tsy hoe mbola mandondony eo am-baravaran'ny fodintsika foana izy hatramin'izao. So tokoa mantsy mihevitra isika fa vaovao ny andro mivelatra eo alohantsika androany dia fanorenana vaovao indray no misy ao amintsika. Raha mbola Jesosy marina tokoa no fanorenanao dia Jesosy no ao anatinao ary mino ry havana fa na ny fiteninao, na ny fihetsikao, na ny fitiavanao namanao, na ny fitafinao amin'izao andro vaovao izao samy ahitana taratra an' Jesosy avokoa. Ary tsarovy fa Jesosy dia masina, madio, marina, dia mba ho hita eo amin'ny fiainanao izany rehetra izany mandritra ny andro mpiainanao. Fa hoy ny teny soratra masina hoe izay tsy manam-pamasinana dia tsy ahitany Tompo, izany hoe tsy ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Ty ampatsiahy antsika hatrany ny Tompo hoe tadiavo ka tsao ny fahamasinana dia hita ny voninahitra ianareo. Dia jereo sao ity zavatra ataoko ity no tsy mitondra ho any amin'ny fahamasinana, sao ity zavatra ataoko azahoako vola ity tsy mitondray ho any amin'ny fahamasinana, ary tsy ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Ny fihetsika, ny fiakanjoko, ny fiteniko ve mitondra amin'ny fahamasinana ary tazana ety amiko ve ny voninahitr'Andriamanitra? Ry havana, ny tsy manana fahamasinana dia manambara fa makasitraka ny ota ao am-pontsika isika. Nefa hoy ny mpanao salamo hoe raha makasitraka ota tato am-poko aho
dia tsy mba hiaino ny tompo. Makasitraka niota hoe fa manoto fa tsy manota. Jereo ange reto fanoharana vitsivitsy reto hoe tsy misotro toaka fa mivarotra labiera na mitahirizika omena ny vahiny, tsy mandihy fa manome fitaovana hampandihizana, tsy mamatika fa manome fanampiana olona madika, tsy makasitraka fisaraha-panambadiana nefa ianao indray no miteny hoe sara ho any iny, tsy mangalatra fa mividy zavatra avy nangalarina, tsy mamitaka fa manome fanampiana amin'ny mpamitaka. Ry hava-malalo amin'ny tompo, mbola maro ny kristianina no maina amin'izany karazam-piainana izany ka tonga amin'ilay hira hoe manao vavaka miambamba, satria maro ny olona no tsy manota ety ivelany, toa endry fa ao anatin'ny sainy manota tanteraka. Maro no mijangajanga ny eritreritra, mamono olona ny eritreritra, mankala olona ny eritreritra. Eny be da be ny zavatra ao anatin'ny sain'ny olona ao izay everiny fa mety nefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary dia manimba ny fihavanana amin'Andriamanitra izany. Ary dia tonga amin'ilay voalaza tery aloha tery hoe mbola mandondona foana kai Jesosy fa tsy efa tena fanorenana ao anatintsika tanteraka. Ry hava-malalo amin'ny tompo, andro vaovao ho anao androany, aoka reo vaovao ho any amin'ny fahatsarana ny tenantsika iray manontolo, ka adio fisainana, madio eritreritra fa tsy ny ety ivelany ihany no diodiovina fa kosa ny fotsika, ny saitsika no tsy maintsy diovina tsara amin'ny alalan'ny fibebahana. Hoy ny voalaza ao Matio 12:1-7 hoe ry taranaky ny menarana, ataonareo izay ratsy fanahy ahoana no fahay miteny zavatra tsara, fa avy amin'ny habeny ao am-po no itenena amin'ny vava. Raha tena Jesosy tokoa no nanorenanao ny fiainanao, feno fahamasinana ianao mandritry ny andro mpiainanao, ka tsy hiteny zava-poana io vavanao io, ary raha tonga eny amin'ny rahona tokoa Jesosy na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona, dia efa manana antoka sy toky isika fa hiteny amintsika izy hoe raiso ny satro-boninahitra ao ary midira am-pifaliana ao an-tranony iray. Amen. Ivavakitsika tompoko. Indray zany fifalianay Jesosy raha mandrendray ny fitaizana ary afatra tianao hiainanay kristianina mpanaradianao, ndao tokoa mantsy izahay mihazakazaka any amin'ny fahaverezana ka tsy mahita no tsy hahita ny voninahitra ao, saotrany amin'ny afatrao fa afatra azona mitsakotsako tokoa izany hoe mbola mandondona venao sa efa hiainanay, mba ho masina tokoa mantsy izay amin'ny fiainanay iray manontolo raha ianao no ato anatinay. Ary dia mametraka ny tsirairay tokoa Jesosy, andro vaovao no iainany androany, apetraka ao am-pelantaranao mba ho vaovao tokoa manana anao ny fiainany iray manontolo ary anaraka ny sitraponao. Dia terizo ny finoany tsirairay mba tsy ho zongozona fa iorona tsara eo aminao, dia anao ilay Jesosy Kristy Tompo ilay miteny aminay isan'andro hoe aza matahotra fa zaho momba anareo mandrakariva hambara-pahatonga amin'ny fataperan'izao tontolo izao. Aza matahotra fa izao rehefa tia dia tena tiany ahy hatramin'ny farany. Dia atolotra ianao dia raha tsy nihajaran'ny voninahitra Jesosy, anao zany hatramin'ny voalohany dia anao mandrakizay. Alleluia. Amen. Dia mahiriza ry hava-malalo amin'ny tompo, sa mety hiza hatramin'ny farany itsika mianakavy. Amen.